Isy fetraikany goavana eo amin'ny asan'ny mpitatitra izay fiakaran'ny vidin'ny solika izay ny kaikaiky izy ireo noho izany satria atsoatso izy ireo mety hisy ny fiakaran'ny sarandala. Tsy azo hidivirana ny mety fiakaran'ny tapakila amin'ny fitaterana amin'ny zotra regionaly sy nasionaly araka ny fanazavana ny eton'ny filon'ny kooperativa KMC ary lehibean'ny fitaterana eny amin'ny toby fiantsonan'ny fiara eny Fasan'ny Karana. Nosoritany kosa nefa fa mbola tsy nisy ny fanapahana nataon'ny mpitatitra momba ny fampiakarana ny sarandalana ary mbola izy ny fivoriana andiniana izany. Kasika ny vidin-tsoloka indray dia iaraha-malala moa fa nivoaka ireny ny ataontsika hoe ny vidin-tsoloka vaovao fa hatreto aloha zany raha misy ny ataontsika hoe firesahana ny resaka fampiakarana sarandalana na ny tahaka an'izany dia tsy maintsy miainga foana ny amin'ny assemblée générale ny mpitatitra ka izay assemblée générale ny mpitatitra izay mbola tsy nisy fa raha misy zany dia eo no alalantsika ny vaovao hoe ahoana hiakatra hoe ny sarandalana fa tsy hiakatra ary indrindra koa dia ny zone ny ao amin'ny fitaterana moa dia misy zone anankiefatra ny urbaine suburbaine régionale nationale dia samy manana ny assemblée générale ilay vaovao fa nahitana n'ilay vidin-tsoloka niakatra aloha zany dia voamaly dia mbola tsy hita moa zany mbola tsisy ny ataontsika hoe communication nataon'ireo mpitatitra sy tompona andraikitra amin'ny asa mpitatera toy ireo filohan'ny coopérative fa raha misy moa zany dia ho hitantsika mianala ny vaovao mikasika an'izay fa misy fa mino fa tsy ho elan'ny vaovao ho enitsika mikasika ny fiakaran'ny solika voaingana. Andrasana araka izany ny fanapa-kevitry ny mpitatitra tao aorian'ny fiakaran'ny vidin-tsolika.